raha tsaivina dia namoaka fanambarana ny fivondrona be niveka eto Madagasikara manoloana ny raharaha eto amintsika nisorotsiritana izy ireo tao anatin'izany moa zany fa dia mikatso ny raharam-pirenena amin'izao fotoana izao miantso ny fandraisana andraikitra ny tompona andraikitra isan-tsokajiny izy ireo mba hikaribaolana ho an'ny vahoaka malagasy tsy ankanavaka amin'izakany mafy noho ny afitsoko ny sasany ny akamaroan'ny malagasy ho izy ireo ary miatraika manaina mihitsy ny sehatra ny tsy fandriam-pahalemana eto Madagasikara eo anatrehan'izay fanohikevitry ny fivondrona be niveka izay manana ny ambarany Andriamatoa Alain Andriamseza. Fitantanana ny raharam-pirenena no misy laïcité mba ho tonga azo tsy han'ny atsy tsy han'ny aroa raha ohatra ka fanjakana katolika fotsiny dia mahatsary tena ho zanaky hafa ny protestant ka fanjakana silamo fotsiny moa dia ohatr'ilay ihany koa nitranga hitanao mitranga ny firenena hafa zay manao an'izany fa ny atao ny laïcité dia tsy fandraisana anjara andraikitra mivantana amin'ny fitantanana ny raharam-pirenena ataony fiangonana fa tsy hoe tsy fandraisana andraikitra amin'ny fitaizana ny vahoaka sy fitaizanantsika amin'ny lalana makany amin'ny demokrasia sy fampandrosoana tompony veriko angamba fa ny veka katolika dia hatramin'izay nandray andraikitra foana ny ataontsika hoe fanaovana feon-dakolosy amin'ny raha mavesatra tsy mamaivay eto amin'ny firenena ary izay ihany koa ny antony nananganany tomponona ny FFKM mba ahazahoana mampatsay amin'ireo mpanao politika sy amin'ny vahoaka malagasy ny lalana tokony ele ny firenetsika everiko fa zavatra tsara zany ary anisan'ny zavatra eto amin'ny firenetsika zay tokony hotazomina atao kolotsaina mavesatra ary tokony natonga antsika makany amin'ny tena demokrasia sy tena fampandrosoana ireny zavatra ireny dia tsy mitodika fotsiny amin'ireo mpitondra fanjakana fa mitodika amin'ny koa mpanohatra ary tsy maintsy manao jerikina koa zay amin'ny fomba fiasanaika dia ny mpanohatra rehetra dia tokony mahatsapa tena amin'izay hoe ny fitiavan-tanindrazana sy ny filentavana sy fikatsana ny tombotsoa mahoaka ihany tokony ho zava-dehibe ka tonga isy ny firaisakina sy ny fitadiavana metimety kokoa ny vahoaka malagasy.